Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa koa malahatra tratry alaka misy faharoa ny volana aprily ity, alaka misy masina isika an'io avako ny mofana izay voalahatra ao antsika dia ny filazantsaramasina araka ny lioka. Lioka toko fahatelo amby roapolo, lioka toko fahatelo amby roapolo, andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo. Lioka toko fahatelo amby roapolo, andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo. Fakitsika aminaran'i Jesoa. Ary satria tiany Pilato alefy Jesoa dia niteny indray izy fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy, fa hoy izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay ilony tokony hahafaty azy, koa ho faizako izy dia alefako. Fa niantso tamin'ny feo mafy ny olona ka nangataka ambonina Jesoa amin'ny hazo fijaliana. Ary nahery ny feon'ny olona dia Pilato nandidy hanao izay nangatahany, ary dia nalefany ilay tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonoan'olona satria io no nangatahany. Fa Jesoa kosa natolony ataony araka ny sitrapony. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako ny tantaran'ny nanomboana an' Jesoa tamin'ny hazo fijaliana no asehon'ity lioka toko fahatelo amby roapolo ity, nanomboka hankany amin'ny fitsarana an' Jesoa, ny fitsarana miangatra natao taminy, fitsarana mitanila natao taminy, sy ny antsoantson'ireo vahoaka izay niteny manao hoe homboy amin'ny hazo fijaliana. Raha miteny antsika eto hoe vahoaka dia Jesoa moa mailo mandrakariva atao hoe vahoaka. Jesoa dia tsy dia olona natoky vahoaka loatra, na ny marimarina kokoa tsy natoky vahoaka loatra Jesoa. Mandrakariva ny vahoaka, te hisambotra azy atao mpanjaka dia nandositra izy. Imbetsaka Jesoa no mihataka ny vahoaka. Vahoaka manao ahoana moa reto hiatahan' Jesoa reto? Vahoaka manao ahoana reto niteny hoe homboy amin'ny hazo fijaliana reto? Amin'ny voambolana ampiasain'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia misy voambolana anankiroa izay matetika renesitsika, dia samy vahoaka ny ilazana azy na koa hoe olona maro. Eto moa miteny foana ny lioka manao hoe dia niantso ny olona na niteny ny olona, tsy dia tena misy eo ny olona loatra fa ireo foana no nisolotenao. Fa i lioka napiditra ny teny hoe ny olona, fa izy ireo olona ireo dia hita amin'ny andininy fahaefatra hoe mpisorona, ireo lohan'ny mpisorona sy ny vahoaka. Tamin'ny andron'ny soratra masina ny testamenta vaovao, tamin'ny tontolo grika zany, dia nisy voambolana anankiroa nilazan'ny vahoaka, dia ilay antsoina hoe demos, izay nazonana antsoina hoe demokrasia, fitondram-bahoaka, sy ny oklos izay nataoko hoe vahoaka. Mahasamihafa azy, ny demos dia azo adika amin'ny teny frantsay hoe peuple, izany hoe ireo olona izay milamina tsara, ireo olona izay mpanapa-kevitra citoyen, ireo olona izay voataiza, ireo olona izay nandalo fanabeazana, fitezana, olona milamina, manaraka rafitra, manaraka fandaminana, izay le demos. Tsy dia tena fampiasan'ny testamenta vaovao kosa aloha efa nambolana hoe demos, fa fampiasa ato anatin'ny tontolon'ny grika. Fa ny teny hoe oklos kosa dia matetika ampiasain'ny testamenta vaovao, ary io oklos io lay tsy tena azon'i Jesoa antoka. Lay oklos eto, io ny antso hoe homboy, io le tenen'ny frantsay fool.
zany hoe ilay oclose toy zay nazahona ny teny frantsay hoe oclocratie, ny oclocratie zany hoe le oclose dia lay vahoaka lay vahoaka mikorontana, lay vahoaka miantsoantso, tsy manaraka fandaminana, lay vahoaka mora etanimpo, mora avily aty sy avily aroa, zay le oclose. Ary io oclose io no mitarihin'ny mpisorona, londohan'ny mpisorona mba hikomy, zany hoe eto zany dia misy oclose, misy vahoaka maro zay toy ny arany tsindry azo rena, toy ny nitarihina anombo an' Jesosy tamin'ny hazofijaliana. Ary dia reo ary lay vahoaka zay omalininy na niantsoantso hoe hosana ho any zanaky Davida. Kanefa andro vitsivitsy eo henan'io ndreo ndray le vahoaka miantsony hoe omboy, zay le oclose. Zany hoe tsy tena voataiza, tsy nahafantatra, tsy manana repère, tsy manana maridalana lay vahoaka, fa entiny zay mpitondra azy am'izay tiany hitondrana azy. Arak'izany dia ny lohan'ny mpisorona eto no mitondra reo vahoaka reo iantsoantso teo amin'ny fitsaranan'i Jesosy, teo mason'ny Pilato hoe omboy amin'ny hazofijaliana izy. Zavatra roa no manaitra amin'ny andininy fa 20 teo anatrehany reto ataontsika hoe vahoaka zay nitarihina ivazavaza sy iantsoantso hanakorany Jesosy reto. Voalohany dia lay vombolona ampiasainy manana hoe omboy. Lay hoe omboy storo amin'ny teny nampiasain'ny Lukas, storo zany hoe ombona amin'ny hazofijaliana izy. Fa inona moa ny dika le ombona amin'ny hazofijaliana, ny teny hoe storo dia milaza hoe ombona fa hombona mba tsy hanam-pahefana intsony, hombona amin'ny hazofijaliana mba horava ny nofo, horava lay maha olona manontolo, hombona amin'ny hazofijaliana mba ho foana ny reharehany, hombona amin'ny hazofijaliana mba tsisy hitsangana intsony, tsy tafatsangana intsony. Zany hoe le fanombona amin'ny hazofijaliana tena storo dia tsy milaza fotsiny hoe fangiry firiana, tsy la evy no fangiry firiana loatra ny tena zava-dehibe amin'ny hazofijaliana, na tena mangiry firy sy mafy aza ny hazofijaliana, fa la hevitra ara-moraly lay hazofijaliana, lay storo dia milaza hoe fanampitehina tanteraka ilay maha olona n'ilay olona, fandravana tanteraka am'izay ny fahefana zay maha izy azy, zay ijoroany de rava tanteraka, ravana ny nofony, ravana ny tantarany, foanana mihitsy lay maha izy azy. Zany hoe ity hazofijalian'i Kristy ity zany, ny fanombonana Jesosy tamin'ny hazofijaliana zany, eo lay lafiny hoe fangiry firiana, efa nijaly be ange Jesosy no kapohana rororana sotroina tsiro efa tena mafy. No zany lay fangiry firiana miara-nofo eo, fa la hevitry lay hoe hazofijalian'i Kristy de zao toy ny milaza ny mafy indrindra amin'ny maha ny olombelona, fanafoanana ny tantara, fieritreretana azy toy ny tsisy ninina. Ary re mahatonga an'ilay tenin'ny Paoly amin'ny Filipiana manao hoe nofoanany ny tenany, zay le storo, zany hoe tena milaza mihitsy manao hoe tonga, tsy hoe tonga antsiny, tonga toy ny olona farahidiny, tsy tian'olo kojerena akory ary Isaia mpaminany, fa mihoatra lavitra noho zany. Ary dia ny faniriana reto vahoaka reto de zao ny andrava mihitsy lay mahandriamanitra n'Andriamanitra ao am' Jesosy, ny andrava mihitsy lay fahefan'i Jesosy amy mahazanak'Andriamanitra azy, ny andrava mihitsy lay ijoroany Jesosy amy mahazanak'Andriamanitra azy, zay ny maha asany maizina lay zavatra rehetra hitantsika. Fa any amin'ny andininy fa amin'ny toko 7 io, any amin'ny andininy fa 4 any dia hoy ny filazan'ny Lukas hoe dia maizina ny tany, zay milaza fa asany maizina tanteraka lay fanombonany Jesosy tamin'ny hazofijaliana. Zany hoe tena niseho teo amin'ny fanombonany, teo amin'ny fahafatesan'i Kristy io ny asany maizina, nandrava, te handrava ny marimarina kokoa, te handrava lay asan'Andriamanitra, te handrava lay maha olona ny olombelona sy lay maha Andriamanitra n'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny hoe fandresena miezinezina ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, fandresena miezinezina satria tsy voazona tao amin'ny hazofijaliana izy fa nitsanganako velona, nitsangana tamin'ny maty. Afaka malala eto ary iza moa
ny tokony ombona atao amin'ny hazo fijaliana. Isika no ravan'ny fahotana ny maha isika tsika. Isika io tokony ho faty tao amin'ny hazo fijaliana io. Tsarotsika tsara ireo amin'ny fatarany lio ka ireo demoniaka de zao teny amin'ny fasana reo demoniaka nandidindidiny tena ny nananana olio ka ary any amin'ny toeran'ny maty ny tokamonina, zany ny asany devoly. Ary tsy vitan'izany ihany fa hitatsika ny fakalana izay hitatsika ny boky Genesisy, ny Kaina namono ny Abela. Hitatsika ny frère any olombelona te hitovy amin'Andriamanitra, Genesisy 3. Zany rehetra zany lay asany maizina. Nombona tao amin'ny hazo fijaliana nefa zany. Noetriny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana zany asany maizina rehetra zany mba ho faty tao amin'ny hazo fijaliana. Ny herin'ny fahotana rehetra no faty tao amin'ny hazo fijaliana. Afaka malala. Ny fahafatesan'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana dia tsy fahafatesan'olo tsotra tsy akory, fa fahafatesana sorona. Ny fahafatesan'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana dia tsy tahaka ny fahafatesan'olo tsotra akory, fa fahafatesana hafa, fahafatesana nitondra ny fahotan'ny olona rehetra, famonoana ny tena ny ota, fanafoanana ny frère an'ny olona, famonoana ny asany maizina. Zay teo ny hazo fijaliana. Maizina ny eritreritra manao hoe maty tao amin'ny hazo fijaliana ny zanak'Andriamanitra, ho foana tanteraka ny programan'Andriamanitra. Saingy zao ny tena marina de izao, ny fahotana sy ny asany maizina rehetra no nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Zany ndray malala, manantena fandresena isika. Manantena fandresena isika satria fantatsika fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Tsy voazo ny fahafatesana intsony izy, ary zay ny fanantenana tsika. Zay no tiany tompo takaritsika, nandalo zany zavatra izany Jesosy, nandalo zany kikika an'izao tontolo zao, kikika ny aizina, omboy. Saingy zao, zay ny lalana tondran'Andriamanitra mba hahatonga atsika amin'ny fandresena. Fa ny faharoa zay amin'ity tantara zay asehony Lioka ity, tsy lay teny hoe nombona tamin'ny hazo fijaliana ihany, fa niady am-panahin'ny Pilato. Niady am-panahin'ny Pilato sy ny safidin'ny olona. Pilato teto dia nieritreritra manao hoe ohatrany tsy de hitako ange ny elon'ity olona ity. Amin'ny Lioka toko amin'ity Lioka toko 7:20 ity ihany rehefa any amin'ny 9:7 any de iteny lay lehilahy kapiteny miteny hoe za tena marina ange io lehilahy io, tena marina tsy diso. Ary tsy le kapiteny ihany nahita nyteny hoe marina fa Pilato eto de niteny hoe marina ange io lehilahy io, tena marina io. Tsy hitako zay atao Pilato, ka aleo ve izy, tsy aleo ve izy ampijaliko fotsiny, de asa avelako kapohana sa zao de avy eo izy avelako andeha. Fa ho ihany ny antsoantson'ny olombelona, ny antsoantson'ny zao tontolo zao, omboy amin'ny hazo fijaliana. Ary dia ny tohiny dia alefaso ilay mpamono olona, alefaso ilay ao trano maizina, lay mpamono olona, lay mpikomy. Inona ny dikan'izany de afaka malala? Eo zany de zao satry tsy hain'ny olona niny fidy ny tsara. Asehony tantarany Lioka eto fa izao ny olona de tsy nisafidy ny tsara. Ny olona de nisafidy izao tontolo zao, de nisafidy ny herisetra, nisafidy ny fikomiana sy ny famonon'olona sy ny fialonana. Zany no nifidin'ny olona, zany mahampanota an'izao tontolo zao. Afaka malala amin'ity fotoana raha hatsiarovantsika manokana ny laka misy masina ity dia tsarotsika, tiany Lioka ho tsarotsika fa nitondra ny fangiry firian'i Jesosy. Nitondra ny fangiry firian'i Jesosy satria isika ny nanota, isika ny tsy nahay nifidy ny fiainana, isika ny tsy nahay nifidy ny tsara. Eo anoloantsika ny tsara. Araka ny tenin'ny Sandramasina hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, fa indrisy fa nifidy ny mpamono olona, nifidy ny mpanao herisetra
izao tontolo zao. Rehefa-ko inona ny afatra ao anao? Hoy Paoly manao hoe favoavon'i Kristy Paska ho antsika. Zany hoe favoavon'i Kristy sorona ho antsika. Favoavon'i Kristy nitondra ny fahotantsika. Favoavon'i Kristy nitondra ny tsy fahatanterantsika tao amin'ny hazo fijaliana, ny otatsika, ny avinavontsika, freharehantsika. Zany no entin' Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga atsika ho velona ao amin'Andriamanitra. Rehefako am'izao fotoana ny herinandro masina izao, ny afatry ny tompo teo izao. Fibebahana, fitaovana atsika hibebaka, fitaovana atsika hitodika amin'Andriamanitra, fitaovana atsika atsiary fa mpanota isika, ary isika ny mendrika ho faty. Fa Jesosy kosa no nanaiky ho faty teo amin'ny toerana misy atsika. Rehafako malala zava-dehibe ary ny hanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika, ka irisotsika bebe kokoa amin'ny fanoloran-tena sy amin'ny fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Rehafako am'izao alaka misy masina izao de engany ho tsarotsika ny famanginy tompo atsika. Tsy nikikika an'izao tontolo zao zahay miteny hoe omboy no rentsika, fa nibitsiky ny fanahy handray famelan-keloka, nibitsiky ny fanahy handray le famelan-keloka atolotry ny tompo amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy olona mana-marteny io natrehan'ny hazo fijaliana itsika, fa olona no hamarin'ny tompo, satria efa mibebaka marina tokoa matsiaro fa noho ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy de tonga zanak'Andriamanitra. De hiteny tahaka ny Paoly manao hoe vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, tsy izaho tsony velona fa Kristy velona tao anatiko. Mivavaka isika. Tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny fahatsiarovanay am'ty ora sy fotoana ity fa zahay no tokony ho faty tao amin'ny hazo fijaliana satria niodina taminao, satria efa nifidy ny ratsy, satria efa nitsomy niala taminao Andriamanitra. Saingy novidinao tamin'ny ranao ary efa nifohananao ny tenanao mba hitondra ny fahotanay, hitondra ny tsy fahatanterahanay, mba hamonona ny asan'ny tena eo amin'ny hazo fijaliana. Tompo de misaotranao zahay noho ny amin'ny fitiavanao, misaotranao noho ny amin'ny famelan-keloka natolotrao, misaotra Tompo noho ny amin'ny famindram-ponao fa nanaiky ho faty ho anay teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Misaotra Tompo, ary de ataovy mitoetra mandrakariva ty anatinay ny fiainana izay efa nomenao anay tamin'ny alalan'ny hazo fijalianao sy ny fitsanganana tamin'ny maty. Da eo ary ny tontolo andronay am'ty alakamisy ity, ho tontolo andro ahitanay fifaliana, ho tontolo andro ahatsapahanay fahavoavela heloka izay, ho tontolo andro hitiavanay ny asanao Andriamanitra, hitiavanay ny fahatsaranao. De oka anapaka tomponay Tompo, ny fitiavana ny tsara, ny fanaovana ny tsara, ny fizarana ny tsara. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.